ataontsika mbola hitsangana teneno kaikinao faly amahitanao ny fifaliana dia mitoetra ao anatin'izany hoe fananana olona manohana anao zany. Misy olona manohana teneno kaikinao misy manohana voalohany indrindra frère et sœur en Christ ary ny tena manohana anao indrindra dia izy fanay masina tsy miala aminao zany. Aza matsiaro tena mihitsy zany ianao hoe tena seul be zany tena tadidio fa vao manana an'izay zavatra izay ianao efa nanomboka ny sotomin'ny satana izay ianao ho vonoina tsokosoko. Aza tadidiny tadidina mihitsy zany tena izay. Nisy taona izy zany ny tena ohatr'izay izy io fa tsy hoe mifosa akory zany. Nisy taona izy ny tena ohatrany tsy matsiaro tena ohatra izy ohatrany hoe se culpabilisé izy zay mihitsy le tanjon'ny satana. Aisa moramora ianao mba mora vonoina zay mihitsy tanjon'ny satana zay. Eritrereto tsara fa ro vao en groupe tsika mafy tsy hitan'izany zay azo anaovana anao satria misy ianao manohana anahy. Tena kaikinao ianao manohana anahy za manohana anao hoe manana assurance tsara fa mifanohana ianao. Amen. Aza ty tena zany hoe za hipositra be mihitsy dia mba mahazositra be voaziko ny ositra iny any tsita fa miverinao anao va mivavaka hiverenanao eo lany eny an-dalana eny le menaka lany le menaka tsy hividy any ianao. Amen. Raha mbola misy aloha le fividanana anao dia mbola tsara zay. Tao tsika hivavaka tena teneny Jesosy hoe tena atokako anao fiainako. Tanareo Jesosy tena nanolotra ny aina izy mba hahafahanao manana fiainana mandrakizay. Zay aloha ataovy anaty nanolotra aina izy namafy aina izy mba hahafahanao mijinja fiainana mandrakizay. Rehefa rétabli zay zavatra zay dia zao ataovy eo anatin'ny saina amin'izay hoe Jesosy mifokanao amin'izay ty aina zay mba menao anaty. Aza mieritreritra hoe mandroso ihany ny tena, aiza ihany le bizina, aiza ihany le trano, le zanaka, le vady. Tsika rehetra zany tsy mivizy an'izan'iza fa tsika tena hoe tsika. Misy taona zany ianao zay le tenentsika foana hoe mifantoka amin'ny zavatra hita maso, mifantoka amin'ny zavatra tsapaitanana. Fa adina hoe misy mpanohana ane ianao ty. Ndranany ianao manontany ny raha misy mahafantatra moa zany nafantatra ao personnel izy na ohatr'izany hoe ambassadeur ny Amerika ny Madagasikara ny tanio raha monsieur Soucier izy hoe tsisy amatsy ozy Amerika zavatra izy voalohany amin'ny pays matanjaka indrindra tsy matahotra izy na alefanao any amin'ny famifon any ampovoan'ny Amazon ry izy hoe l'Amérique là vao mitsioka tonga dia tonga ny USS sy ny karazany ireny ny sambobe sy ny tonga dia mitsongolika ambony ambany ny espion rehetrarehetra alefa daholo satria nisy ambassadeur ny ika hoe vonjeo aty. Tena kaikanao plus n'izany za zanak' Jesosy za manana assurance za menatra mihitsy miteny an'izany. Jesosy rehefa niteny an'izany teo voan'ny fariseo sy fadiseo izy ela zavatra zanaky le mpandrafitra rehatsona hoe Josefako nizokony zandriny lamaka zandriny lahy frère lahy sy sœur lahy fantatra hoe zanak'Andriamanitra hoany zanak' Jesosy amen. Aza menatra zanak'Andriamanitra zany fahatsapatsika zany tsy orgueil ny anarana zany fa fahazona place tsara mihitsy hoe mifikitra amin'ny identitéako. Rehefa mifikitra ianao iny le somary nazavana izy pasteur Ronjakilo maly hoe ny zanak'Iskevany raha navitana maly hoe zahay zanak'Andriamanitra raha tena zanak'Andriamanitra fa dommage moa izy tsy zanak'Andriamanitra mbola tsy hanany fanahy masina satria zao no tenen'ny le devoly hoe Paul fantatra Jesosy fantako fa nareo koa mba izy ianao zany no voatratra eo amin'izay fanontaniana apetraka satana zay dia tsy mahay mamaly maty ianao zay fa ianao tsy ohatr'izay nefa tena kaikinao za tsy ohatr'izay fantatra hoe iza fa nefa kosa na izany ary atolory an' Jesosy isan'andro foko anao hoe Jesosy ny fiainako akipio masinao dia tena teneny hoe tena foko anao ny fiainako Jesosy foko anao hoe tena zay le tenentsika teo lâche prise. Le lâche prise tsy lasa misy action accent Jesosy ho tena foko amin'ny iry zay Jesosy mivavaka akiry zay mivavaka androany
ô Jesosy fona Fisikio meko anao iaiai fokeo ny foko sy fanay ianao ifidiay ho fidiko vatolampikana ho fiereko atiza Fukuana ifisikio mekonao ni ai fukio ni fuku si fanai ya fidiai no fidikio vatulampikana ufiereko atiza Sira nasinao Feluga wampukuni Eivatanyaminao Velunainao Numifanainao Wawaminandro Fafitwa Fitundrano mekwana Semeti wangu purava Yano siyanau Ufidikyo Vakusanandriza Fitsarakiana Afuiza Luaminya Fafitwa Fitundrano mekwanao Semeti wangu purava Yano siyaminao Nufidikyo Vakusanandriza Fitsarakiana Felui Sira nasinao Veluga wampukuni Erivakianaina yaminao Velunaina Numifanaina Nuvuzela wakanzakao Felui Sira nasinao Veluga wampukuni Erivakianaina yaminao Velunaina Numifanaina Jesosy amin'ny fona iray manontolo tena tolotray tena lase prise zay Jesosy lase prise zay fa enao no natozao anay ianao no namonjy anay na nasitrana anay na nafaka anay anao tanteraka izay Jesosy Kristy tompo aty fotoana ity dia anjakany fanahinao ty fotoana ity dia amerenanay fanoratena tanteraka ho anao Jesosy ianao nitazona an'ireto ondronao reto ianao ny bon berger eto ianao ny tompon'ireto fanahy reto ianao no manadio azy mikarakara azy manositra azy diloilo mba ho lavitry n'ireo karazana mosy izay mametraka virus ianao no manala ny tahotra manala ny doty sy ny crainte ao anatin'ny fon'izy ireo ka akeniko anao izy ireo Jesosy meo ako ilay teny apetrao ambavako ilay teny afahako mba mametraka fiadanana ao anatin'ny fon'izy ireo ananan'izy izy antoka Jesosy fa ianao dia eo anilan'izy ireo foana Jesosy sotra fanatrehanao Alleluia
raisy ny fiataran'ny tompo amin'ny anara-merin'i Jesosy a amen. Mahazo toerantsika. Alleloia, alleloia. Raha ny décortiquenao tsara le parole teo a miomana ny chorale any amin'ny farany zay averintsika le hoe fokanao teo fa décortiqueo tsara le parole fa tena famoizana ny aina sy fofanahy mihitsiny ho anjakany fanahy masina le izy amen. Ny problème ny olona tsy mahay milarger prise zay mihitsy ny problème tsy mety fa mbola hoe mahavita azy foana. Androany lesitsika ao anatin'ny école des solutions dia hijeren'reto point anankiefatra reto tsika raisinaoty crainte, doute, peur sy frayeur mitovitovy zany fa reo zavatra reo tena mamotika finoana fahavalon'ny finoana tena kaikinao fahavalon'ny finoana. Crainte zany tahotra, redouté zany fanahina ny dikan'izany. Reo zavatra reo vao mahazo ary io virus grave be mihitsy fa matetika reo vao tratra ndray dia mitady sagripeny amin'ny hafa ndray tiany apasy le izy tanareo mahatonga ny virus miparitaka aingana indrindra satria misy tahotra mirole ao ambadika le izy, misy tahotra mivéhiculé an'le izy moa zany, misy tahotra mivéhiculé an'le izy. Fa raha ohatra ianao ka tsy misy tahotra fa tonga dia bloqué anao miteny anao fa tonga dia mifitsaka satana. Alléluia. Zay Job 3 verset 25. Job 3 verset 25. Zay foana ny antsika ananana le verset, omena le verset, omena le révélation fa tsy mety mihinana ianao. Nefa ny tenin'Andriamanitra fihinana, tena kaikinao fihinana. Zany hoe mila mihinana an'le izy ianao mba hahafahanao misitraka izay zava-miafina ao ambadika le tenin'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy manafinjavatra tsony ankehitriny izao fa efa omena anao maimaim-poana le izy mba hahafahanao misitraka an'le izy ahafahanao mahita ny tavany hoe ohatran'izao mihitsy zany Andriamanitra zany rehefa miasa eo amin'ny fiainako. Job 3 25. Ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Raiso zay aloha, ce que je crains égal c'est ce qui m'arrive. Tsy tenin'Andriamanitra ty tena kaikinao tsy tenin'Andriamanitra ty fa tenin'ny Job. Tenin'olona midoute an'Andriamanitra ty, tenin'olona midoute any fitiavan'Andriamanitra. Dia ombany indray, ce que je redoute c'est ce qui m'atteint. Fa ahoana miatteindre anao ny stress, fa ahoana ny tonga aminao ny tsy fisina satria anao midoute, satria anao micraindre an'le izy. Tonga angamba dia azonareo an-tsaina sady le lesona hoe inona ny tian'Andriamanitra. Misy renouvellement na pensée mila s'installer ao anatinao. Ozy izy Paul zay manana sain'i Kristy raha tsy fariseo zao mare an'izany koa dia hoe izy mieboebo orgueilleux koa Paul. Saoly niara-nianatra taminay ny elaisany ohatr' zany tsika rehefa mijoro ka tsy manana antoka, tsy manana zay antoka zay hoe zanak'Andriamanitra tsika dia izy ny olona fa iza koa kindry no miteny hoe fa ny zanak'indry ve ny tena inona no oui miavaka ny zanako zay le tia zanako tsy azo na so ihany fa tsisitsisy nanaonao an'ireny hoe masisosiso hoe alikaliky ireny fa nahazo tamiko zanak'Andriamanitra masiso hoe ino zay kisokiso endrika ambombo kely mahazo so ihany sotra konjeso tiako fedolina tsodrany daolina ny menareo amen. Aza manaiky tsy orgueil zany fa tena marina. Le zaza le atao kisokiso endrika ireny lasa manana fiainana kiso marina le izy fanany le izy masisosiso avy eo lasa tsy mandro le zaza alikalika fiainana avy eo nefa voalaza anaty baiboly zany na ny kiso na toetra kiso na ny toetra nalika eo nakaikinao anaty baiboly zany
dia avy eo anao gaga hoe fa taiza mihitsy nahazonao n'izany toetranyko izy vao mbola teraka dia alikalika kely zanako salama foana ireo zao salama velona tsisy ohatr'izany mizara guérison ry izy amen tsisy an'izany aza tenenina hoe salama zany ny zanaka fa atovy alikalika mahazo amiko aza atao hoe botabota koa tengakinao misy miova fisaina misy taona ianao voto fo mihitsy marian'le fa so ihany aloha fa tsy mba tsy tratra tenako fa misy tratran'izany le zanak'olona mampalahelo mihitsy tena mampalahelo izy da averiko ce que je crains c'est ce qui m'arrive dikan'izay tsy mahazo micraindre atsony ianao zay zany ny solution tonga dia efa tsy mila toroteny adin'indray fa tonga dia zay le izy zay izy marina zaniko ne crains plus ne crains rien zay solution mety mitena dia ahoana ary mahatonga ka le izy anie paster zay lâche prise ianao mbola mifikitra foana fa manina ianao mifikitra amin'ny problème laisse-toi faire ohatr'izay koa ce que je redoute c'est ce qui m'atteint dia avy eo gasy io ary le nahiko zay mihitsy le problème ianao manà foanako dia avy eo anao mihitsy ny ka zay lazaiko mihitsy ny paster tena mitranga daholo ka ianao miteniteny foanako za zao miteny zavatsoa foana dia bénédiction foana ny amin'ny fiainako amen misy mbola tsy tonga fa fatako fa efa misisika aorianao amen ohatr'izay koa ny fiainanao tena nkakinao tsy izy rery zany za koa zany hoe mba amboary ny fomba fitena amboary ny fomba fisainana ao fanjakan'Andriamanitra nisy an'le natsoina hoe Jesosy exemple ozy izy peut-être Jesosy ane ka exemplaire prémisse an'le nouvelle création nouvelle créature tian'Andriamanitra anjaka ao anatin'le nouvelle terre amen ianao mbola te hanapaka eto amin'ity ancienne terre ty tankakinao ianao hoe mbola te hanapaka eto tia za manomana any amin'le fanapahana ny nouvelle terre miexiste ao anatin'ny bokinao zany fa ianao tsy mamaky baiboly zay mahatonga anao tsy misinstalle mihitsy le hoe za ty ne ka mpanapaka marina zany sa tsy marina ianao mbola mifantoka amin'le ciel misy zao manao ohatry ny Elon Musk mandeha fa SpaceX sy ny karaha fa ianao efa misy nouveau ciel koa nouveau cieux efa homanin'Andriamanitra anao za tena nyrevele mifanahy masina fa hitanareo ny univers rehetrarehetra univers rehetra ny hoe mbola peuplen'Andriamanitra fa ny problème ny olona mieritreritra hoe raha tsy misy rano ane ihany Andriamanitra hoana ary tsy anjaranao no miasa saina amin'izany zay zay hoe ne crains rien du tout satria tsy hito cornao napetraka eto ambony tany hito fa ina le izy corps glorieux ohatry ny corps ny Jesosy tsy mila masaka oxygène zany tsy mila bateau zany rehefa mandeha ny ambony rano zany le Jesosy tsy mila miditra varavarana akory ary izy tsy mila miditra varavara izy fa tonga dia teo ampovoany izy tao amin'ny chambre haute avaiza ary izy niditra le corps glorieux zay tena nkaikinao zay le ho corps zay le futur corps-nao zay fa mandra-pahatonganao amin'izay kosa aloha dia misy etafy tsy maintsy alehanao oui tsy maintsy misy etafy ry zany zavatra ho avy fa efa naseho tamin'ny alalan'i Jesosy le izy ka zay zavatra mitranga tamin'i Jesosy aza manaiky fa tsy maintsy mitranga aminao Andriamanitra tadidio fa Andriamanitra tsy miangatra zany ary aza mieritreritra mihitsy anao Andriamanitra kosa raha niangatra tamin'i Jesosy tsy niangatra mihitsy izy fa Jesosy ny prémisse tena hoe Jesosy ny prémisse mba meo anao hoe zay verset zay pasteur azafady Jesosy ny prémisse izy le lamatoa amin'ny teny gasy izy lamatoa fa amin'ny teny frantsay tsy tadidiko hoe lamatoa an'le nouvelle créature nouvelle création any amin'ny 2 Corinthiens 5:17 raisy noty 2 Corinthiens 5:17 nefa nanolotra an'izay fanahy masina tamin'ny alalan'i Paoly hoe indro efa tonga vaovao zany hoe efa misy corps efa somary vaovao sady zany mbola tsy corps glorieux tsika zao fa efa misy fomba fisainana vaovao misy fomba fiainana vaovao zay apetraka Andriamanitra tao anatiko sy tao anatinao tena kaikinao ato amiko zay any aparany any misy an'le prophétie nyzaraina tamintsika fa misy fomba tsy takatry ny saina mihitsy nao hiainantsika amin'izao faran'izao ianao aza miandrandra tena kaikinao aza miandrandra ny zavatra efa niainany revay taloha fa miandrandra revay vaovao
zany antsona hoe réveil. Ny réveil tsy hoe ohatrany hoe tota be Andriamanitra dia avoaka indray le efa koety efa nampiasaina il y a 10 ans iny. misy karazana koety vaovao indray omeny anao raha pitsy fa ianao hoe voninandray an'ilay izy eo foana ane le izy fa tsika misy fotoana hoe za andeha hianatra ny revivalista ihany tsara reny tsara manao fa ce projet tiava foana hoe Andriamanitra créateur mbola créateur mbola miasa izy Jesosy miasa ozy izy mandraky tiany androany zasindray ozy izy miandra mandraka ariva miasa dikan'izay alefaso lavitra amin'ny finoanao tena kaikinao alefaso lavitra amin'ny finoana aza mijery n'izay fanananao aza mijery n'izay eo ampelantananao fa alefaso lavitra amin'ny finoana Andriamanitra reto mitady finoana vaovao ampiasaina finoana afaka micrée zavatra afaka fisainana vaovao tahaka amin'ny fisainan'i Jesosy tsy mba nanana crainte zany izy teto ambonin'ny tany tsy mba nyredouté zany izy na même pas une fois teto ambonin'ny tany tena kaikinao zany fisainan'i Kristy médité ao zay vaky ny baiboly dia médité ao zay zavatra zay fa ohatrany ahoana mihitsy ty Jesosy ty ohatran'izany ny fomba fiainan'io Jesosy io zany ny présenté ny fanahy masina antsika amin'ity takarivo ity satria zany ny fiainana tokony hananany zanak'Andriamanitra fa tsy hoe mitovy ihany tsika rehetrarehetra lany fotoana eto antsika raha ohatra ka izay fa tsika micreuser tsika mba hananantsika n'izay fotom-pisaina an'izay hoe établi amin'izay zay le hira teo enao ny vato lampiko s'installe amin'izay ara dia alefaso amin'izay ara Andriamanitra je suis prêt inona le zavatra tian'Andriamanitra vaovao voana ao anatinao avoaka ao anatinao vao amin'ilay homme intérieur le izy tena hoe vato anatiko le izy no mivoaka amen amen ianao dia natao fitaratra tahaka ny Jesosy fitaratra Jesosy ny fitaratra tsika fa ianao indray fitaratry ny ankohonana ianao ny fitaratry ny firenena ianao le tedaviny ce que je crains c'est ce qui m'arrive io mihitsy le ino tsy tiako mihitsy ny gasy io mihitsy le nahiko ka ianao be fanahina fa teto aho ohatrany hoe mpaminany nefa ny tena mpaminany sandiko fanahy maloto le izy ahoana pasteur io le napoziko tsy mba dia ny gasy tsy mba ohatrany hoe tsy mba manapo zavatra tsara mihitsy fa accident fa afatesana dia rehefa maty io mihitsy le efa nofisiko tsy mba misy nofo tsara mihitsy ianao tena hitako a mitatana lehilahy fa tsy mitatana lehilahy raha ohatra pisy atria raha ohatran'izay indray ohatrany hoe hoentinao amin'nisanga le lehilahy tsy mety amen zany mba nofo mahafinaritra za efa mahita an'se tena any amin'ny lavitra any amin'ny avo fa tsy hoe tena ohatrany nanofy ary se tena tonga dia roy amin'ny anaran'i Jesosy zafady ny olona saritahotra tsy misy fitiavana ny olona saritahotra tsy mbola miganye tsy mbola s'installe le fitiavana ao anatiny satria Andriamanitra tsisy tahotra zany Andriamanitra tsisy tahotra zany nefa ny Andriamanitra dia fitiavana dikan'izay tsika zany mila miaccordé ny violent tsika amin'Andriamanitra tsika mila tonga cohérent amin'Andriamanitra aza folana zany ny tanan'Andriamanitra mba ho tonga tahaka atsika fa tsika mila folana sy tefena sy transformena ho tonga tahaka n'Andriamanitra iza mahafantatra n'le orinasa teria tena tsy tadidiko tsony na anaran'le tanàna mpanao vizy teria ery Amboditsiry tery misy Ferron Ridara zay tsy tadidiko anaran'le izy dia nisy fotoana nanao visite tao fa hitanareo zareo mpitsinjoka mihitsy mpitsinjoka vy fa avy eo kosa ny zavatra vitany ozy izy ianao tena gody ty dia izy mividy ao aminy ao le tena le trano le manana vila tena enjana be reny satria na aplika zany le jiro kely reny aplika anankiray fotsiny nefa tonga million nefa ny vy nangalana le izy vy le atsipitsipinao le tsisy lavanao azy reny aty moa zany vao may enjana be ry zareo aty resaka Ferron rehetra fa misy fanefena tena kaikinao mandalo fanefena aloha mandeha ny marteau mandeha ny burin mandeha ny afo mandeha ny rano asiana menaka izy daholo zany avy eo amin'izay rehefa voatefy dia asiana loko avy eo lasa mipetraka eny ampovoan'ny zareo zao nanao an'ny lustre ohatrany hoe lustre avo loha zao misy zany tonga dia inestimable amin'ny vola teny gasy
amin'ny vola gasy, amin'ny vola teny gasy, amin'ny vola gasy lasa inestimable ilay izy satria tellement ilay izy lasa tsara, lasa parfaite. Teo kaikinao ohatr'izay koa ianao. Zay mahatonga antsika hoe anankatolory amin'ny fonao, tolory an'i Jesosy fa rehefa ok ny fonao ok daholo ny zavatra rehetra. Fa aza tenenina aloha ataovy ok aloha ny fidiram-bolako e. Aza filanao zany ao Andriamanitra. Efa betsaka nezaka namolaka ny tanan'Andriamanitra fa tsy ianao mihitsy ny faharoa. Aloha tonga dia miabandonina. Sérieux zany? Za raha tsy mahazo an'izao. Andriamanitra aza ataonao an'izany. Tsy tena amin'ny tena toe-pony Satana zany. Tsy ianao Satana fa toe-pony Satana zany. Fa ianao tedaviny anohitra an'Andriamanitra. Zay mila mitandrina ny sofontsika, mandrositsika. Ka ny ao amin'ny craintif zany tsy manana fitiavana. Ary rehefa tsy manana fitiavana nefa dia tsy mitoetra ao anatin'ilay finoan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nidote mihitsiny izy. Aza mieritreritra mihitsy ka Jesosy Andriamanitra ne nanana le puissance. Fa le fomba fitenin'Andriamanitra mihitsiny. À chaque fois Andriamanitra dia miteny zava-tsoa. Ary Andriamanitra tsy be discussion, tsy miargumente zany, fa tonga dia miteny izy dia mitranga. Hoy izy ny hirany tonton Tanjo zay, nina tsy misy. Au fait ilay izy tsy resaka hoe faly miteny fotsiny hoe misy zavatra dia nisy le izy. Tsy an'le izy zany, tsy an'ny tanjony. Fa le te-pony voan'le teny mihitsy hoe misy izao. Zay no mahatonga an'ilay zavatra mitranga. Dia mandrapatonga an'le izy en concordance amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny volonté divine, dia avelao Andriamanitra anefen'le fonao. Zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, zay le nitenen'ny pasteur teo hoe ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ne ka fanefenao anao foana. Aza miteny foana hoe ihany zany nga manotriny tsy manana problème. Eo kaikinao ny problème anao hoe ny fomba fetrehanao an'ilay problème. Zay mitena problème, zay le teneny teo fa reformuleko. Problème reto ny olona rehetrarehetra samy manana ny couloir no tsika omaly, samy misy problème. Fa ny sasany sautiny fotsiny satria efa soupla be ny tongony sady mandeha be izy. Fa ny sasany miezaka miditra ambany izy fa domile zany mahatonga antsika maharadratra ny farany. Ka izy ane pasteur tsy ianao marina, ka zay indrindra ny anazy sautiko le izy. Mampianatra anao hoe isaoty, misentraîne tsika, sautio fotsiny le izy. Eny 100 mètres à heure eny. Any antsika tsy 100 mètres à heure fa toute la vie misy foana. Tadidio fa ary Paul sy Peter ane ka nisy problème teo kaikinao nisy ry zareo. Fa tsy nataony zareo ninina mihitsy na ny aina rozy izy nataony ohatry ny tsinitsinina. Ka menara azy. Amen. Tsy manana total confiance amin'Andriamanitra koa zany. Vakio ny 1 Corinthiens 13. Tsy ho velabelariny etsony. 1 Corinthiens 13 tsy manana confiance amin'Andriamanitra zany manana doute, tsy manana crainte zany. Aza miteny mihitsy hoe miexiste ny olona tia an'Andriamanitra nefa misy doute, misy crainte. Zany akory tsy miteny hoe andana mitsambika mikipy. Fa misy ny volonté an'Andriamanitra sy misy ny enao miforcer an'Andriamanitra anao an'le izy. Voalaza foana Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra, tout puissant izy, rien ne lui est impossible. Tena kaikinao fa marina ve zay eo amin'ny fiainanao hoe tena mino an'izay ve ianao? Tena mino an'izay ve ianao hoe Andriamanitra tena afaka manasitrana anao de la tête aux pieds? Ohatra zany fanasitranana. Vitan'Andriamanitra ve mamoaka zavatra tsy misy ho tonga misy eo amin'ny fiainanao? Zavatra tsy eritreretin'ny sainanao, tena miteny anao fa rehefa tsy midote anao hitanao le izy rapitso dia ny rapitso any. Doute reto tena blocage grave be io, tena barrage sy faran'izay enjana indrindra ny foi. Tsy ahitanao ny tanan'Andriamanitra mihitsy io, fa mila miala an'io anao. Any amin'ny fisainana no asiany Satana, tsondromony zavatra foana. Ka raha manao an'izao ianao dia ohatr'izao dia iny mitatra foana dia mitatra foana dia efa rano izy. Amin'iny izy nefa mametraka brique, mametraka béton, mametraka ferraillage. Efa rano le izy mengeza, mitatra, memafy. Rehefa ngeza be amin'izay anao inona ary ty? Efa tsy simba tsony le izy. Ao tsika. Ianao ve mba manaiky hoe hiasa eo amin'ny fiainanao ny fanahy masina? Manaiky ho taria amin'ny fanahy masina ve ianao? Tena kaikinao manaiky ho tariany ve ianao? Ianao ve mba manontany azy? Inona ny hevitra ao amin'ity fanahy masina?
ianao ve mba misy fotoana ianao tsy mivavaka fa tsy mandinika baiboly koa fa mipetraka fotsiny dia mihaino ny fanahy masina. Fomba fihain'ny fanahy masina koa zany. Fa misy fotoana tsika vao mipetraka dia ny fisainana mandeha voalohany indrindra, tonga dia mihodina amin'ny motera. Vao tsy manao zavatra zany ka vao tsy manao zavatra paster tonga dia mandeha pesaka. Izay mihitsy le problème anao, mandeha loatra ny sainao. Misy fotoana mila vonoina kely esorina le contact satria misaofo le motera. Misy fotoana ianao mirelax, le mirelax satria tsy mivaky loha fa miasa finoana le izy, miandrandra amin'Andriamanitra. Zay le hira le nataontsika teo ihany keo, hira atao rehefa avy eo le psaume 121 teo hoe mon secours est en toi. Tena marina ve zany eo amin'ny fiainanao? Tena kaikinao marina ve zany eo amin'ny fiainanao? Tadiova ny fiainanao eto ambonin'ny tany dia 0 à 120 maxi. Tena kaikinao maxi zany. Raha ohatra zany ka raisitsika amin'ny takimètre dia raha eto ny 0 dia 120 tsy maintsy plafone eo amin'ny 120 ny olona. Aza forsena tsony fa nahitsahanao tongotra roany iny tsy midepasy ny 120 tsony. Dia hoy izy Jesosy eo amin'ny Matthieu 6 rehefa tsy hainao zany tena kaikinao rehefa tsy hainao mampitombo an'io aza miasa saina amin'io fo. Vakitsika ny verset rehefa avy eo fa Jesosy miteny an'izany manko. Misy fotoantsika hoe tsy voasoratra tsy biblika za ho hitanao fa biblika tsara mihitsiny. Rehefa hoy izy Jesosy rehefa tsy mahay mampitombo rehefa tsy fahitsaignao aloha manisa ny volonao zay. Rehefa tsy hainao mampitombo ny halavanao 2 zay. Tiana koa ny tenin'i Jesosy. Rehefa tsy hainao manitatra ny ainao dia tadidio fa mila mitoetra ao anaty relax ianao zay. Hoe ok ary ianao ny créateur za créature ataovy ary zay tianao. Fahendreny tena kaikinao zay fahendreny. Hoy isika teo raisinoty craindre matahotra, redouter manahy. Dika amin'ny teny gasy ihany le satria indraindray misy very amin'ny teny frantsay, indraindray koa misy very amin'ny teny gasy. Craindre matahotra, redouter fanahina na manahy. Fanahy maloto daholo ireo zavatra ireo. Izy daholo zany, zanany zany. Zafy kely ny sasany. Oui, fakifiny mbola izy zany. Avoir peur zany, être effrayé zany tsy normal ny zanak'Andriamanitra. Ianao no atahoran'ny Satana. Tena kaikinao zany atahoran'ny ténèbres. Zany atahoran'ny Satana fa tsy ianao no matahotra ny Satana. Tena tsy normal kosa zany hoe ianao indray no mitsoaka mahita Satana zany Nisy mpanompon'Andriamanitra zay tsy tadidiko ny anarany. Indray mandeha izy ny sangisangina nampitahorina moa zany fa nataoko hoe sangisangy le izy. Nampitahorina devoly izy dia noentin'le devoly naisany angamba izy teo le fandriana naisany déplacé le fandriana fa nataon'le mpanompon'Andriamanitra averenao amin'ny plasiny eo averenao amin'ny plasiny le fandriana tsy tadidiko tsara le vavolombelona. Ahoana moa le izy misy ny tadidy avelao atory dia averenao amin'ny plasiny le fandriana dia izy aivenao ihany Satana tsy taitra tsy mibaiko ndray Satana dia Satana tsy maintsy niandro devoly nibatan'le fandriana namerina amin'ny plasiny. Zany ny fanaovana ny Satana zany fa tsy hoe vao mahita maizimaizina dia anlaso hiodina aty na hoe aiza le interrupteur tena hoe kaikinao taloha zany dia mandeha namangy tany nandramony anaran'le toerany ty lasa toerana ty pariko lasa fatany fisesika ty an-tsaina ino moa anaran'le hôpitaly any mahitsy dia namangy ny tontonko tany zany vao nanomboka nanompo an'Andriamanitra dia namangy ny tontonko tany dia natory ny alina zany hoe mba hoe matory alina zany mba participer zany dia za mivavaka an'le tontonko dia matory eo efa tsisy tahotra tsony tatao anatiko dia raiko ny tompo tsy natahotra tsony dia andeha hivoaka dia izy tantina finona ty ataonao izy izy tengena ataony mpamosavy soavaly any ty zao tsy azafady tena nitsikiko tsy azafady sady lasa tsisy mpamosavy zany tena kaikinao hoe tsy orgueil zany ary fantatry mpamosavy tsara mihitsy zany hoe iza le bandy nivoaka tany tamin'izay tsy nahita mpamosavy zany
hitanao rehefa misy le mitsinitsindry reny fahatarony anaran'i Jesosy aza miantso vonjy zany hoe mama tsy havonjy anao zany za zao nieritreritra be mihitsy hoe zany fanindrindrindriny zany de tamin'ny Madagasikara jisy fa miteny anao fa taty Nazary tratran'izay zavatra zay izany efa mbola tratran'izay taty ampiasao tsara ny anaran'i Jesosy ary rehefa miala de mitsangana de toizo de manova délivrance an-trano satria misy taona izy mbola miklapy kely fotsiny fa tonga de mitsangana ary mivoaka hoe voay mivaravarana de ataovy lasa hoe afatariny tokony atao iny la tenentsika rehefa misy trano alohan'ny batana sotro kely voalohany indrindra amin'ilay trano hoe findratoerana sasy le diable sy démon aloha tsy hainao inona nataon'le olona taoko fa tsy trano be vila be fa vila be zao de mba tempolin'ny devoly tao tsy amelany ianao na de zanak'Andriamanitra fa tsy maintsy maka hitanareo ny zanak'Israely taloha rehefa tonga amin'ny toerana anankiray dia inona ny amboariny voalohany hôtel fanolorana n'Andriamanitra n'ilay toerana amen zany zao mahatonga tsika tsy hoe aty foana korona misy taona tsy haintsony izay mikrina ato lasa aloha alleloia tadidio tsara fa amin'ny baiboly dia tahaka ny album anankiray ary ny CV an'Andriamanitra sy ny fahaiza-manaony sy ny talentananany dia ao anaty baiboly tena hoe kaikinao anaty baiboly ao anatin'ny baiboly ao izy ny miprouvean'ny fitiavany sy ny aterehany ho an'ny olona ao izy maneha zany tena ny baiboly zany aminao tena ataovy tena na dia €1 firy zao €90 angambany €90 zao baiboly mora indrindra le ao amin'ny fnaky iny ny tena mora indrindra fa ataovy lafo vidy iny eo amasonao ataovy lafo vidy io ao amasonao satria raha tsisy an'iny ten'Andriamanitra iny renesinao tsy avitra ny ianao raha tsy niny ten'Andriamanitra tao anatiny io nanao tsy sitrany amen ao tsika ka ahoana ary hitantsika eo anaty baiboly de quoi il est capable ohatra ny ahoana ny herin'izany Nebokadnezara zany ohatra ny ahoana ny herin'izany Goliaty Pharaon zany fa ohatra ny ahoana nanaovan'Andriamanitra azy ary hoe ohatra ny ahoana koa zany herin'ny devoly tena kaikinao io zao le atahoran'ny olona indrindra satria ny herin'ny Nebokadnezara ataoko ohatra ny hoe ny herin'ry Trump zany ny herin'ry iza re ny herin'ry Pharaon zany ataoko ohatra ny hery Poutine de mbola tsy atahoran'ny olona loatra fa hoe ny herin'ny Satana dia matahotra amin'izay olona hoe aza mba mikitikitika an'io fa zao tsy nitsangana akory Andriamanitra ny ady taminy fa iza ny nalefany ny anjeliny ny ady tamin'ny Satana ny anjeliny ny ady tamin'ny Satana ary any amin'ny Apokalypsy mbola tsy Andriamanitra koa no mitratseritra tena kaikinao mbola tsy Andriamanitra fa mbola anjely ngezabe indray no mamatotra ny Satana dia manidy azy any amin'ny néant mba fantatrao zany raha Andriamanitra ao tena tout-puissant nefa ny herin'le anjely anankiray ary mavita mamatotra ny Satana dia nefa n'le plénitude de Dieu anatinao tena kaikinao tena diso sainana mihitsy aho hoe taloha tsitsika nihevitra be mihitsy zao Satana zao ne ka ngeza be dia mafy be nefa nkay anjely ray vonja dia efa mavita mahalava sy mamatotra azy mila mifaly amin'izany tsika tena kaikinao fa inona ny antony mbola anahinao hoe pourquoi craindre pourquoi redouter fa maninona ny olona mbola miredouter ny parole divine maninona mbola miredouter ny parole prophétique ao anaty baiboly miredouter hoe efa voafantsika Jesosy efa voakapika izy efa maty izy nitsangako velona izy ho avy fa maninona ianao mbola miredouter fa inona ihany mbola tetavinao anao fariseo sadiseo tena kaikinao hiditra membre amin'ny fariseo sadiseo zao nendry zareo rehefa tsy fitiny misy taontsika mila électrocutena kely ohatr'izay mba mamoa an'le ao anatintsika eo satria misy taontsika à l'aise be fotsiny eo amin'le trônina fariseo sadiseo fa rehefa miala ao amin'izay place atsika dia mahatonga atsika mitraka sy manao izay tokony atao amen Andriamanitra ve tena ho contrôle amin'ny fiainanao anjaranao zany no mijery an'le izy manao contrôle amin'ny fiainanao zany ianao tena en contrôle ve Jesosy
tena au contrôle koa ve izy hoe ny volant fiainako telle ou telle circonstance aiza ho aizy Jesosy eo amin'izay zavatra zay ahoana ny teniny ainao rehefa mbola miezaka mirésoudre amin'ny herin'ny tenanao tsy maintsy midona amin'ny poto foana anao tôt ou tard. Psaume 23 verset 4. Psaume 23 verset 4. Jereo ilay fahasahinana nanan'ity Davida nanana amin'ny fo n'Andriamanitra io ilay vavaka nataontsika tamin'ny intercession fo n'Andriamanitra ny kaikinao fo n'Andriamanitra io fo io sy le toe-panaraka n'Andriamanitra toe-piainana tahaka n'Andriamanitra tena ataovy izay ananananio mihoatra lavitra noho ny zay ariana ny tany sy izay zavatra afaka omeny tany ianao ahafahanao sitrahana tena kaikinao tian'Andriamanitra ny ianao hisitraka an'ireny fa voalohany indrindra ny antom-pisiny fanamasina ao anatinao dia ianao ho tiana ho toka tahaka azy ny fomba fihetsikao ny fomba fiteninao ny fomba fiainanao ny fombafombanao rehetrarehetra mihitsiny ho tahaka azy tena exemplaire amin'izao tontolo izao zany ianao ary le izy takina amin'ny olona rehetra izay mino an' Jesosy le izy fa tsy hoe fa Andriamanitra koa dia be taky be aoko zany mbola tsona hoe fidongidongina perso zany efa maninona ary za fa maninona ny tsy izy ka satria ny couloiranao zay fa ny couloiranao koa mety raha idiranao dia izy verenao aingana any amin'ny couloir koa Andriamanitra tsy raikitsy dia fa misy fotoana ny couloir mety mitsotsorika be dia relax be ianao point mort misy fotoana le couloir mety mifiakarana be tapoka mivonina ao tsara oui même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort efa fata mihitsy zany fa misy fotoana izy tena mandeha amin'le couloir mortel be iny zany David vous dites je ne craindrai aucun mal zao les verbes craindre ao anatin'le izy je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi tena kaikinao zay zao fanotronana zao zay le fiarahan'Andriamanitra zany hoe manana antoka ve ianao ve manana assurance fa Andriamanitra mombanao fa Andriamanitra miadinadinao tokoa mila manana assurance ianao ary ferme le izy tena kaikinao assurance ferme fa tsy lamafy tsy lamafy na matimity niakisa zao ny tsara mila manana assurance ferme fotoan'izay mivady tamin'izao manafanafana fo dia vao tonga daty dia misy an'le miantsoantso reny dia misy an'izao zanakao ny ozy izy mety ho mainy courant mainy tranonao dia maty eo ny zanakao mila manao assurance zao no za tena zao ny ACPI eo teny amiko tsoroka leo betsaka fa zay cotisation nataoko zay fa za manana assurance tena tamin'izay natafatena Jésus eny ka manana assurance Jésus merci monsieur farany fa tsy nasiko resaka tso satria manirikiry eny ala izy misy fotoana ianao mila manirikiry sofinao mianao nireny zavatra maloto reny assurance vie assurance raha sendra maty eny ianao za tsy ho faty zany amen mahasosotra mihitsy tena mahasosotra je crains aucun mal je crains aucun mal oui je crains aucun mal bien sûr any terroriste mandehandeha fa moi je crains aucun mal oui psaume 91 misy fotoana ao aminay dia hoe à 12h à 13h misy formation hoe comment faire face au terrorisme le dia ozy zalahy hoe ianao ve tsy hanao an'le izy me fotsiny za tsy ka totofana ka zay nitahotra tena kaikinao porte anankiray koa io tahotra io porte anankiray idirany satana fasy ary reo vao tafiditra ny tahotra tadidio fa tsy fanahy maloto ray miditra eo fa fanahy maloto bobaka be mihitsiny satria ny ao ambadika ny tahotra zay varavarana anankiray dia feno famotehana feno aretina feno fahafatesana ary ny fahafatesana foana tanjole izy Jean 10:10 inona indray le Jean 10:10 averina tsy avy ozy izy ny devoly raha tsy angalatra dia andringana dia amono tanjony zany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy reo tsy resaka hoe ohatra nangalariny ny peanao fa ny voalohany izy angalariny le pe fa potehany le pe dia vonoiny le pe dia farany ianao lasa rebelle contre Dieu
raha tokondray ohatra hoe fanasitrana atsika manatsekoly ny fanasitrana angalariny le santé anao fa tsy tonga dia maty eo le olona angalariny le santé avy eo amin'izay potehin le santé amin'ny alalan'ny ohatra hoe cancer ohatra na VIH sy mba nitateraka mihitsy finoanao dia efa rany olona maty azonareo ny fomba fiasa satana ny fomba fiasa satana tsy miova tena kaikinao tsy miova tsy maintsy fahafatesana foana ny tanjona ka ianao zany mila mitondra fiainana hicontrena an'izay zavatra izy marina zany sa tsy dia hoy izy Jesosy l'esprit du Seigneur est sur moi atao inona fotsiny l'esprit du Seigneur ao anatinao pourquoi faire l'esprit de vie ao anatinao pourquoi faire tena kaikinao mila mihetsika ianao mila manamparitaka fiainana ianao mila miteny fiainana ianao mila miaina ianao le teny fiainana aza misitagitaginy zany tso jereo ne le fatikiny je ne craindrai aucun mal reste psaume 23:4 je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi kaizy zany assurance tonga dia ohatrany nahitan'i Jesosy eo amin'ny Jean 8:29 reste baiboly Jean 8:29 celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul car je fais toujours les choses qui lui plaisent. Inona zany ny tantsika fais ce qui lui plaît, ce que Dieu plaît. Tena kaikinao ataovy le izy c'est un choix zany le izy hoe andehanao ahy fa le izy choix apetraka ao fa avy eo fotsiny ianao mila mifanay masina zay mahatonga amin'ny parakletosy miaraka aminao ary tsy maintsy mitoetra ao anatinao amin'ny alalan'ireny vavaka prière en langue reny amin'ny alalan'ireny prière en langue reny dia fortifiao ny être intérieur anao ao tsika mila mifortifie anao fa tsy hoe rehefa lahady ihany na sabotsy ihany rehefa misy taontsika zay vao fortifie rehefa eto ianao dia atsangana rehefa mivoaka ianao nefa kaipata modele be fotsiny voatratra amin'ny masoandro ary dia mitsongy bonhomme de neige dia miandry hiver indray atsangana aloha mila miova ny toe-ponao tena kaikinao miova anio dia anio ihany zao dia zao zay mihitsy mety ary tazomy tsara amin'izay moa le izy moa je ne crains aucun mal. Est-ce vraiment Dieu qui est votre vrai berger amin'ny Jean 10:10 sao dia mizay nyteny izay koa Jean 10 koa zao dia miteny izay resaka momba an'izay hoe bon berger zay tena marina ve zay tena kaikinao marina ve zany ianao ve tena ondrin'Andriamanitra tena marina ve zany tena sura ve anao fa tena ondrin'Andriamanitra dia kaikinao ko maninona ary ianao matahotra taiza misy ondry midy fe ohatra zao midy vazana hoe nefa miberger manoloana mba vakio kely ane ny psaume 23 midy vazana daholo ny brebis tena tsy mahatoky an'io berger io ka tsy aloha mitsoka fona Jesosy ohatra misy taona zany mba hoe mba berger allemand zany le mba hoe alika mba doberman be aloha nga tsy tenena mampalahelo ka mampalahelo le satria tsika ro vao miteny alika gasy dia ohatrany alika vendrana foana ore tsy manina le fa ohatra ro vao berger allemand ry dia falifaly daholo satria alika vazaha fa ro vao berger gasy maty tsika androany tsika androany vao sakafo ny lioana tena kaikinao izay fotom-pisaina an'izay miala fotom-pisainana napetraka tsy haiko mihitsy misy fanatena tsy haiko mihitsy noentin'ny colonisation tany amin'ny tanàna tany manambaniny toe-pisaina ny gasy tena marina zany tena misy taontsika tena mbola manana an'izay zavatra zay hoe ro vao avazaha topy ro vao gasy berger allemand avia ty ampidirinao amin'ny salon mihitsy ary vao alika gasy mbay arity voaka tsy mahazo miditra an-trano ro vao hoe alika gasy satria batara tsy haitso moa ny rasiny satria indraindray koa le izy efa zanaka tsy haitso efa mety isage efa tena amina million de fois fa zao ny zavatra teneniko aminao tena authentique les bons bergers atsika authentique tsy copie ny bon berger anao Jesosy le bon berger amen tena
andaontsika hitsangana dia anao antiry ty aloha tena hoe ty psaume 23 rehefa mamaky psaume 23 ianao rehefa mamaky psaume 23 ianao dia ataovy hoe enao le izy ataovy misinstalle ao anatinao mihitsy le manana assurance hoe le Seigneur est mon berger je ne craindrai je manquerai de rien amen akipio maso Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. tena atolory ny fiainanao anazy atolory. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi consoler anao fanamasina androany amin'izao fotoana izao miconsoler anao izy mifortifie anao izy aza mizokosina ntsony. Tu ne dors mon secours est en toi. Oh Jesus. Endo sorabaka seteremimosay. Apetrao aminy assurance anao. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Oh Jesus. Oh Jesus, ianao mpiandry ondry tsara. Ondrinao zahay. Ianao no Andriamanitra, zay ny olonao. Ianao mpahary, zay le voary. Ianao ny tompo, zay mpanompo. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Proclame. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
avelao mifanay masina hitondra anao mikonsole anao manatitrana anao izy mirestaureny aminanao izy Avec toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Jesosy topaza maso any amin'ny Jesosy topaza masonao any amin'ny Jesosy tena velao ianao anjakany fanahy masina Andriamanitra androany Matthieu 11:28 ho anareo miasa fatratra sa mavesatra tany makanesa ty amiko zany me fitsaharana avelao ny fanahy masina hiasa velao izy ianao ny asany avelao izy ianao ny asany console anao ny fanahy masina androany manasitrana ny fanahinao izy androany mirestore ny aminanao total izy mifortifie anao izy androany raiso ny anjara fiadananao amin'ny anaran'i Jesosy mahazo toerantsika amen tianao ne Jesosy aza midoute tsony fa tsy tianao zany Jesosy c'est un péché grave c'est un péché mortel za mieritreritra hoe adininy Jesosy zany ianao zany hoe tsony hoe miredoute ianao maninona rehefa misy zavatra azo zay vao hoe tena tia Andriamanitra fa maninona rehefa misy zavatra tsy azo de hoe tsy tian'Andriamanitra gâté pourri zany zany tianao gâté pourri misy eny gâté pourri tonga any amin'ny enfer ny gâtén'Andriamanitra izy fa pourri very any amin'ny enfer Corée anisan'izany gâté pourri Corée meo eny zay nalefa ampapelika meo rano zay nalefa andrano meo many zay miena koa many nefa rano izy Andriamanitra eo namara sokafa antany laza midescendre aux enfers en chair et en os Corée sy ny mpiara-dia taminy ratsy zany miova tena kaikinao miova misy fomba fisainana tena miala androany tena ongotany aza mieritreritra fomba fisainana ny olombelona tsony ny olona zao tontolo zao manana ny pensée du Christ io ao anaty baiboly le izy tsisy hafa fa ao anaty baiboly le izy misy conviction zay anananao dia alefaso le izy satria napetraka Andriamanitra ao anatinao aza mivilivily na mivily anefa ka pasteur ny sasany mivily andavelao izy aloha ivily fa montre le bon chemin dia hitanao le izy hoe ty le izy Jesosy ny tamin'ny voalohany tsisy sanino mihitsiny nefa rany ane tena haitsika tsara mihitsy sa tao Mont Calvaire ane tena seul Jesosy satria na mpianatra tsy nanohana azy akory tsy navita nanohana nefa mpianatra ao tsika hatramin'ny farany Jesosy tena niady mafy ho anao mba hanananao an'izany fanahy masina zany sy hanananao an'izany vie céleste zany tena kaikinao vie céleste ny viako ety atany takiny any an-danitra ozy Jesosy ety atany takiny any an-danitra le fiainanao ho avy any an-danitra zany efa tokony efa andramanao dia ny ety atany le izy amen arazabe konetaka tsony ny amin'ny resaka hoe zay zavatra tsy azo fa maninona ary tsy azoko fa maninona ary tiany tsy mety avance ngamba ny ataoko hoe 100% antsika eto efa nahazo an'izay teny zay avance relax ka satria mila miavanceko ndory janona tsika manana destination finale nga ny destination finale antsika eto amin'ny temple eto meton non tsy mijanona eto zany en avance te kaikinao en avance dia raha misy mitraine zay le mahatsara ny fananana assemblée raha misy mitraine dia hoentina hitanareo tadidinareo le alpinisme misy mahatadidina iny tsy nidondrona indrindra fa mifona fa tsy nidondrona indrindra hoe mbola tsy nanana expérience mombana alpinisme ny ataony amin'ny voalohany hoe aloha izy ho faty any aloha mba handramany fa tsy maintsy le topy aloha ka Jesosy le topy fa aza mieritreritra mihitsy hoe i pasteur izy
pastera tsy haiko na firy milliard m ty amin'ny farany aty fa jesosy le tonga tany amin'ny au plus haut sommet any amin'ny toerana misy an'Andriamanitra dia napetrany ny fa misy an'le tsy haiko ataoko hoe corps de tsy tadidiko so fa ny anaraka izy fotoana ohatrany corps de sécurité iny fa ianao raha va mitetitety ty misy lalana speed zay le mbola tolo chemin maina Rome zay le fomba fisainany zao tontolo zao hoe misy speed kokoa mankany amin'Andriamanitra tonga dia mandefa fusée dia tonga tsy maintsy mandalo amin'ny lalana nalehan'i Jesosy ianao zay kosa aloha tsisy olona mpanompon'Andriamanitra samy teny hoe misy lalakafo teny kaikinao tsy maintsy mandeha amin'ny lalan'i Jesosy ianao fanahy masin'Andriamanitra ny ao anatinao ary fanahin'i Kristy tsy maintsy mandeha amin'ilay lalana raha tafavoaka ory reto azafady ny kiso dia lasa mivoaka ny ivelany any ohatra misy alokaloka betabe hitako any aloha atsy azafady mba verifio kely azafady so dia lasa nikikika ny lalao any ivelany any fa tena fabaraka sika ohatra misy aloka mivezivezy miakamidina hitako azafady indrindra ao tsika tena kaikinao ao tsika Luc 12 hito le tenin'i Jesosy baiboly Luc 12 25 26 tonga eto amin'ity toerana ity tsika amin'ny remettre à zéro anisy taontsika efa miplafone efa mbola première tsy eta fa miplafone efa nataoko etanol ny any anary paster efa nasiako biturbo mihitsy sa tsy miainga mihitsy le tomobile ka zay mihitsy le problème mila départ à zéro tsika so dia le izy koa ny aplat le batterie anao mila miremettre en confiance atsika amin'Andriamanitra tsika mila tsy matahotra tsony mila tsy miredouter ninina tsony ny amin'ny hoavinao akeo ne miara-mamaky tsika Luc 12 verset 25 26 fa tsy mandainka teny Jesosy ny ampaherezako anao Luc 12 25 à 26 aminaran'i Jesosy qui de vous par ses inquiétudes io ndray zao mbola misy mo anankiray miaraka akolita anjala zanaka nabavy ny craindre sy ny crainte sy ny peur sy ny doute io raha vavy stress io ny inquiétude ny anarany qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie izy manangana tana zay mavita hoe iny le mihezatsika nisy taona école de guérison tena tedaviko foana le boky fa tsy mety hitako tsony le magazine hoe à partir de maintenant izy désormais izy afaka tonga 500 vivre 500 ans le olona me fotsiny nampomeza mifany masina satria izy ianao tsy afaka manome akory io to ny teny Jesosy tsy afaka manome akory ianao na une seconde ary na ny tenanao ohatra hoe le olona nanoratra an'le izy le professeur amin'ny samy teny hoe afaka manome 500 ans zany izy ny amenao zany tenenina akaikinao dia tsy kio izy ny Jesosy koa vie éternelle no meny vie éternelle mba hainao ve ny dikan'izany vie éternelle zany illimité na zany nisy film zay tsy tadidiko le izy nisy film zay nafinaritra be fandraso fa alefako SMS nareo izy mba hampatsiahivo anareo efa tonga any an-tranonareo film momba ny resaka vie limité zay tsy haiko raha mety nisy nahita an'le izy miaraka zafady fa tsy maintsy manonona anarana acteur i Justin Timberlake film zay le izy misy montre zay dia ro vo zéro iny dia tonga dia maty eo le olona dia nisy rangahy zay manana an'le vie limité dia avy eo moa zany nalainy le izy dia avy eo naparitany dia mba hoe ohatrany hoe lananana vie limité daholo fa fait le izy ofetany hoe ny olona mahafantatra foana misy le izy misy zay vie éternelle zay fa amin'ny alalan'ny fisainany le izy non tena zay film zay afaka zotsika fisainana momba an'izay vie éternelle zay hoe sarobidiny ny fiainana le mamany tsy nahazo ohatrany hoe niasa zany mba hahazoana fiainana tena limite kely fotsiny faran'izay kely fotsiny ny tsy nikitiana an'le izy hoe mba reo chargé tonga dia maty vita ka opportunité omen'Andriamanitra antsika androany tena hoe akaikinao opportunité misokatra hoa tsy laseko tsony
ny anankiray zany milashe prise le lashe prise le fiainan'izao tontolo zao fa le anankiray mila tsy lasena ntsony le vie nomen'Andriamanitra anao tsy le vie en abondance eto fa le vie éternelle kolokoloy te ozy izy Jesosy toiziko verset 26 Luc 12 verset 26 Luc 12 verset 26 inona voasoratra ao si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose pourquoi vous inquiétez-vous du reste ataovy entre parenthèse tsara mihitsy le du reste io le eritreretinao io le hoe Jesosy le zahoako nefa Jesosy eto miteny qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ny olona be inquiétude indrindra eto ambony tany zany tokony doyen an-tany raha ny tena izy raha araka ny fisainany zao tontolo zao fa tsy ohatr'izay le izy tsy ohatr'izay ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra pourquoi inquiéter alors pourquoi inquiéter pourquoi redouter pourquoi alors craindre tena kaikinao hoe lasa daholo sa ny inquiétude dia tadidio fa mironger l'âme io dia lasa mahatonga anao fatigue lasa mahatonga anao fatigué tonga fatigue le izy lasa mivadika inona fatigue lasa mivadika aretina rehefa mivadika aretina hitanao zay izy mangalatra ny lepe aloha satana avy eo mangalatra dia avy eo mandringana izy amin'ny alalan'ny aretina dia avy eo izy mamono amin'izay dia mitehaka amin'izay izy avy eo aiza kory zay Andriamanitra fa tsy ohatr'izay intsony ianao sy ny taranako au nom de Jésus proclameko ary décréteko au nom de Jésus satria ianao andray andraikitra manomboka androany hoe mon secours est à toi reny psaume 121 psaume 23 reny mba averimbe reno mba hatonga anao mijoro ferme tsara face ny ady face ny Goliath pisy zao zany mitotsika efa kely sisy ny inquiétude zany ao tsika ny inquiétude zany dia tadidio fa fahavalo finoana ihany keo ao tsika si donc vous ne pouvez même pas la moindre chose pourquoi vous inquiétez-vous du reste tena ataovy autocollant ataovy tsaiko mba tonga anao tonga saina reo vao mitady tonga problème dia mifandeha andray téléphone tonga dia hitanao si donc vous ne pouvez pas tonga dia menatra ianao amin'izay mahafinaritra koa ny mba menatra mba mampianatra ny tenanao ianao e hitanao rehefa misy tsy mety iny lefa anteneniko anareo rehefa en bonne relation amin'Andriamanitra ianao tonga dia superman be superwoman be fa rehefa misy tsy metimety engane mba tsy ho hitan'ny pasteur engane mba tsy hoe rehefa tsy hitan'ny pasteur akoriny dia hoe tsy miditra amin'ny fanahy masina zay koa erreur fatalan'ny olona amin'izao zay hoe satria tsy miteny pasteur dia tsy maninona zany ny fanahy masina satria tsy miteny Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra mila matahotra ianao amen mipetraka aminao io fanontaniana io androany mipetraka aminao io raisinao tsara mihitsy mba hahatonga anao saina fa maninona ary resaka anao confiance zany mbola mipetraka ao anatin'ny esprit anao maninona zany mbola mandalo ao anatin'ny tanareo amin'ny tsy tadidiko soa le dessin animé misy an'le Nicky Larson misy an'le vorona miditra ti aza vela mitraverse ny esprit anao tsony reny malotoloto reny za pijery dessin animé fa désolé satria amin'ny dessin animé rien n'est impossible ah oui rien n'est impossible dia nefa rien n'est impossible koa anatin'ny tenin'Andriamanitra ah oui za kory tsy miteny hoe essentiel ny dessin animé mba metsika tsy miexiste ntsony zany zao ary le fanontaniana ianao hoe manana confiance amin'ny Jesosy zao le fanontaniana ianao hoe manana confiance amin'ny Jesosy ianao no mametra-panontaniana ao anatin'ny cahier anao mbola manana confiance amin'ny Jesosy est-ce que j'ai encore la confiance est-ce que tena teneny mihitsy est-ce que amin'izay anao rehefa mamaky an'io note io mba hahatonga sainanao hoe tena oui kosa tena oui
afaka manana assurance avy anao miteny hoe j'ai confiance à Dieu, j'ai confiance à Jésus. Lay zany tsy vitany hoe proclamena sy miteniteny fotsiny izy fa tena iainana ve le izy. Ao tsika manino ianao samy antso hoe Seigneur et Maître, roi, nefa ianao tsy manana le confiance. Teny hoe kaikinao tsy normal zany, tsy maître anao izy zany, tsy seigneur anao izy zany, tsy roi anao izy zany. Ary tadidio tsara tamin'ny andron'ny royauté reny, tena mahafinaritra tsara ny château. Eto ny tour dao ny roi, dia inona ny ataony roi? Misy rano mihitsiny a manodidina feheziny hoe anaty dia soma protection. Dia misy olona mbola micraindre avy eo anatiny tsy normal zany. Fe relax be izy hoe zay misy soldat, misy roi, donc relax. Donc hoe tsisy manafika moa zany ny ennemi. Ka le tsika ny royaume tsika royaume céleste. Tikany hoe royaume céleste zany ny royaume tout puissant, satria le Dieu tout puissant ny atsika. Tena hoe kaikinao relax am'izay. Dia mba iaino le izy reto, iaino le izy, iaino le izy. Ka raha ohatra tsika ka tsy afaka anao nininina dia mba ataovy zany le nitenenin'Andriamanitra teo hoe mba ino izy hoe rien ne lui est impossible. Dia averenao amin'ny place le finoanao amin'le tenin'Andriamanitra, miankina tsara ianao, mba manana an'izay le te-pony David zay hoe tu es avec moi, manana le te-pony Jesosy zay hoe il est toujours avec moi. Le fanotronana le teny antsika, assistance, accompagnement de Jesosy ananantsika. Proverbe 12 verset 25. Proverbe 12 25 au bolana 12 25 mbola karazana problème ihany koa ty. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Misy fotoana ny lohan'ny olona, misy fotoana ny endrikitsika sasatsasana vao miona amiko dia efa fantako inona indray mahazo azy. Le izy au fait tsy mila maminany ianao fa tonga dia hita fotsiny le izy déprimé indray sasan'izany. Qu'est-ce qui se passe indray? Avia ty zanaka, inona ny mahazo e? Satria le souci midéprimé anao. Dia misy sasa mba miezaka amintsika fa tena botoxy be le fitsika. Tsy norme. Dia rano tompo, amen. Ny souci midéprimé ka atao inona ary ianao mihinana an'le mbola mihinana ny souci fa mihinana le pilule de souci reny. Miletra mafy mihitsy. Raha tsy misy souci amin'ny fiainako angamba tsy mba hitaka tsy handroso mihitsy ny fiainako. Ataovy any za mahatonga ny olona midéprime. Hitsahan'ny Satana amin'izay. Izy ty. Zany ny tanjon'ny Satana rehefa ka tianareo fantarina. Ary tu te fais du mal, tena kaikinao arrête. Tu te fais du mal là ouais. Monsieur soucier de toi-même zany tadidio fa tu te fais du mal satria makany toeran'Andriamanitra ianao. Dikan'izay Andriamanitra aminao tsy mahavita azy. Le mpamorona zany aminao tsy mahavita azy. Mila menatra amin'izany tsika tsirairay avy Miala amin'ny endroit de déprime io, miala amin'ny endroit de ténèbres io, mila miala anao. Za mahatonga ny SMS, za mahatonga amin'ny Lucas 4 le teneny Jesosy, l'esprit du Seigneur est sur moi. Mba manana ianao antoka teneny, mba manana antoka izy miconseiller anao teneny izy miconseiller anao, manome intelligence anao izy, manome sagesse anao izy, manome force anao izy, manome connaissance anao izy, mametraka ny crainte de l'éternel. Crainte de l'éternel tsy tahotra le fa honneur. Ary mametraka inona ny faran'ny voatengy teo, mametraka ny leso mahazanak'Andriamanitra eo aminao. Zay ny rôle ny Esprit Saint. Ésaïe 11 verset 2 fantenena antsika. Daniel 10 verset 19 spidapiditsika. Daniel 10 19. Puis il me dit ne crains rien. Ao anaty baiboly zany tena kaikinao, ao anaty baiboly zany. Jesosy zany isaka mahita olona micraindre ici dia ozy dinona ary ty ne crains rien. Oh bien-aimé, tena kaikinao izay ary le fitiavana.
tsy mahatsiaro tena tia mihitsy zany ianao ty tsy normal zany hoe Joshua ohatra na Estera na Jérémia amen tombo ray indray zao ny anarana tanàna tsy maintsy miampy amen fa hatreo mifarany aloha ny contrat anay sy Jesosy ka bien-aimé tena kaikinao bien-aimé je suis un bien-aimé tandre miramira ny je suis le mal-aimé nananananana là izy moa ipireny ka i Claude François to tena zany Claude François je suis le mal-aimé maty koa mahazo felaka je suis un bien-aimé moi je suis pas un mal-aimé tena kaikinao je suis un bien-aimé bien-aimé de ma famille ouais bien-aimé de Jésus-Christ amen bien-aimé non hitanao miala ho azy le tahotra vao mipetraka ne crains pas bien-aimé que la paix soit en toi zay ny natao mifanay masina teo zay nahy nandromoka mahazo la paix soit en toi Jesosy vao tonga avany que la paix soit avec vous courage et comme il me parlait je repris des forces faut mahazo an'izany bien-aimé zany ianao faut mahazo an'izany hoe ne crains rien zany ianao zany dia tokony tonga dia menino me reprendre force tsy normal zany ianao raha aveo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka hoe misy mifantronan'Andriamanitra marina ka hoe kola be lao niditra tao kola be anao mivoaka avao Jesosy kola be niditra tao amin'ny fasana fa roi de roi izy mivoaka avao fa tsy kola be zany amen ao tsika kola be zany tena vizaka total maty tsisy raisiny ao tsika dia ozy izy raisinao tsara ty Daniel 10:19 ty fa ho anao ty tena kaikinao ho anaty ozy izy comme il me parlait je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié que mon Seigneur parle encore dikan'izany mitenena Jesosy satria plus ianao miteny plus manino plus à fortifier mifortifier zany zay le nitenentsika teo ina indray moa ny anarana izy teo forteresse psaume 91 ny roi dia manana forteresse dia ao anatiny ao daholo ny ondriny zasy ianao zay amen ary mila midelivreny afy tsika amen Ésaïe 41:10 Ésaïe 41:10 ne crains rien car je suis avec toi io le nananan'i David io le nananan'i Jesosy Ésaïe 41:10 laisse note ne crains rien car je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets aiza famonjena aiza masoko eny amin'ny avo Psaume 121 Ésaïe 41:10 dia ataovy entre parenthèses Psaume 121 ne crains rien je suis avec toi ne promène pas des regards inquiets io ndray le zanak'anabaviny anina teo je suis ton Dieu est-ce qu'il est vraiment ton Dieu matsireo kely zany azafady miainga le feo je suis ton Dieu dia miverina indray le mot Ésaïe ty fa tsy Daniel je te fortifie je viens à ton secours oreto tsy haiko ohatry ny ahoana mifatsapanareo an'ny andro androany fa za matsapanero fanahy masina miasa matsika tsirairay avy androany tsy resaka hoe tehiteny an'izany fotsiny mba mpiakatra moral fa tena reko mifiasa amin'ny fanahy masina ao ambadiky le teny je te fortifie je te soutiens de ma droite triomphante tu vas triompher au nom de Jésus anjarany satana amin'izay mitsongolongoloky au nom de Jésus maka place ny nareo mila miverina ianao mbola toizako kely ty amin'ny école amin'ny herinandro fandao avereny atokany atokako anao hoe Jesosy itsy mikaray itsy atokako anao ambany mbola tsisy mandeha ny Fujio anao mi fisiko le qualau meu ny ayaky fukio ni fuku si fanai fananao yano ni fijai
fidiko fatolampikyanao ufiereko atriza aferemindray aferemy fokioanao ny fisiko meo azy le aya rekanao ny ayay fokio ny foko sy fanay ianay fidiay no fidiko fatolampikyanao ufiereko atriza Siramiasinao velumiao ampokony erivaikanay naviaminao velunainao minifanainao wauani andro fafitoatao meo any jesosy ny fitondrana ny fiainanao akino aminy ny fiainanao io le orgueil no fidiko vaoisanandriza fisaharakianao la paix soit avec vous dans le nom de Jésus mawaminy andro fafitoatao ifitondrano leko anao se mety amboporavao iaotiamanilano no fidiko vaoisanandrizao fitsarakianao atolory ambongadiny mihitsy novonjenao aranjakao fenoy miasirasira miasinao velumiao ampokony erivaikanay naviaminao velunainao minifanainao Sira miasinao velumiao ampokony erivaikanay naviaminao velunainao minifanainao ty masonao jesosy io rehetra zay to amin'ity toerany ity a manankina ny fiainana iray manontolo aminao ary mametraka ny fiainana iray manontolo ampelantananao anao zahay a anjakao meo conseil zay a accordeo aminay ny intelligence accordeo aminay ny sagesse ary le fiadanana efa napetraka ao a tsisy hanombotra ary tsisy hakasika ntsony ny goliata tsy maintsy misy fa ny lohany koa tsy maintsy tapaka ny jordana tsy maintsy misy fa izy koa tsy maintsy miolika ny ramasina mena tsy maintsy misy fa ny tehana efa nomenao a ampisaraka an'izany an-trano sotra ray amin'ny assemblée izay manana fiadanana manana fifaliana afaka hiparitaka sy haparitaka ny voninahitry amin'ny anara maherin'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra matozao fahasoavan'Andriamanitra matozao anareo. Amen. Tain'i Jesosy tsika.